Maiet untuk bazaka. Andau ira yup cua dia. Ipadina spira funa. Maiet untuk bazaka. Aiza.
Matio toko fahadio amby roapolo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ary mitsahatra hatramin'ny andininy fahatelopolo. Izany dia milaza amin'ny fanoharana ny amin'ny talenta. Matio toko fahadio amby roapolo ny andininy fahaefatra ambin'ny folo ho vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy fahazian'ny teny. Fa ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona izay efa andeha ho any an-tany hafa ka niantso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany. Koa ny anankiray nomeny talenta 5, ny anankiray 2 ary ny anankiray 1. Samy araka izay fahaizany avy dia lasa nandeha izy. Ary niaraka tamin'izay dia lasa ilaina indray ny talenta 5 ka nataony varotra izany ary nahazo tombony talenta 5 koa izy. Ary toy izany koa ilaina indray 2 dia nahazo 2 ho tombony. Fa ilaina indray iray kosa dia lasa niady ny tany ka nandevona ny volan'ny tompony. Ary ny ela dia tonga ny tompon'ireo mpanompo ireo ka nampilaza azy ny amin'ny volany. Ary nanantona ilaina indray ny talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe, tompoko, talenta 5 natolotra ho ahy, indro nahazo tombony talenta 5 koa aho. Ary hoy ny tombony taminy, tsara izany re mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanavaka ny be. Midira amin'ny fifalian'ny tomponao. Ary nanantona koa ilaina ny ray talenta 2 dia hoy izy, tompoko, talenta 2 no natolotra ho azy, indro nahazo tombony talenta 2 koa aho. Hoy ny tombony taminy, tsara izany re mpanompo tsara sady mahatoky. Nahatoky tamin'ny kely ianao dia ho tendreko ho mpanavaka ny be. Midira amin'ny fivalian'ny tomponao. Fa noho ny nanantona kosa ilaina ny ray talenta 1 dia nilaza hoe, tompoko, fantatro fa olona mila voatsiary ianao, midinja eny amin'izay tsy nanafazanao ary manangona amin'izay tsy nanahafanao. Dia natahotra aho ka lasa nandevona ny talentanao tao anatin'ny tany. Indro lasanao ny anao. Ary ny tompony namaly ka nanao taminy hoe, ry mpanompo ratsy sady malaina, efa fantatrao fa midinja eny amin'izay tsy nanamafazako aho ary manangona eny amin'izay tsy nahafako. Koa tokony nampanana ny volako tany mpanana vola ianao, ka raha tonga aho dia nandray ny ahy ambanjanany. Koa lao amin'ny talenta dia omeo le manana talenta 10, fa izay rehetra manana dia omeny dia anambe izy. Fa izay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia ilaina aminy. Ary io any amin'ny maizina any ivelany mpanompo ratsy tsy mahasoa, any izy tomanina
sivy anivy. Ary dia faranantsika ao amin'ny apokalipsy na fanamarana. Apokalipsy toko fa 1:20 manomboka ny andininy voalohany ka hatramin'ny andininy 5. Izany dia milaza ny amin'ny Jerosalema vaovao. Vakitsika amin'ara Jesosy miteny. Ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho, fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy nisy intsony. Ary nahita aho fa indro ny tanàna masina dia Jerosalema vaovao nidina avy any an-dandra tamin'Andriamanitra, voaomana tahaka ny ampakarina efa niaingo iaona amin'ny vadiny. Ary nareo feo mahery avy tamin'ny seza fiandriana aho ka nanao hoe, indro ny taberana kelan'Andriamanitra dia eo amin'ny olona, ary izy toetra eo aminy, ary ireo olona, ary Andriamanitra no toetra ao aminy ireo andriamanina. Ary fahafahany ny ranomasy rehetra amin'ny masony, ary tsy isy fahafatesana intsony, sady tsy isy alahelo na fitarainana na fanaintainana, fa efa lasa ny zavatra taloha. Ary olona mipetraka amin'ny seza fiandrianana, indro avao sy ny zavatra rehetra. Ary hoy koa izy, soraty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo. Ray masonao manamasina ny fahamarinana, fa ny tenao ihany fahamarinana. Amen. Miaraka ivavaka isika. Sotranao Andriamanitra ray io noho ny fitiavana sy famindram-po izay nomenao anay. Tonga eto Miarinarivo izay, avy amin'ity régional Miarinarivo sy ny manodidina ity. Misotranao ny tantananao ny dianay ka nirovanao anay tamin'ireo loza sy ny ratsy rehetra teny an-dalana ka tonga somatsara eto izay. Sora koa nitahinao ny vahoakanao tsiraray avy eto Miarinarivo izay tonga miaraka mivavaka aminay eto rehefa nahazo ny fanasana. No vakina tao tompo ny soratra masina ko dia angatana eny fananao masina no anazava izany hafatra izany indray. Iteny aminay indray amin'ity fotoana androany ity izay famaranana ny fampianarana ny bokin'ny apokalipsy izay nandeha tamin'ny radio fi. Ko dia atolotra ianao ny dera sy ny aja ary ny voninahitra manak'izay. Dia miteny anary Jesosy fa mihelotra izay. Amin'ny anaranao no angatana izany vavaka izany. Halleluja. Amen. Marasantsika ry mba hamonjy toerana. Voalohany indrindra dia fifaliana ho anay iraka avy any amin'ny foibeana Antananarivo ny miarabantsika rehetra eto Miarinarivo androany fa 5 volana Novambra taona 2022. Miarabantsika izay natratra ity fotoana androany izay famaranana ny fampianarana ny bokin'ny apokalipsia izay nandeha tao amin'ny radio fi nandritry ny 9 bolana ary arabaina avokoa ireo vahoakan'Andriamanitra rehetra tsisy akanavaka izay nanaraka izany fampianarana izany tao anatin'ity radio ity mihaino zao toroteny zao koa tsika atao tokantrano amin'izao ray zao lava dia lava le fampianarana satria 9 bolana namoahana ny code secret n'io bokin'ny apokalipsy io. Ary maro tamintsika aza no gaga rehefa nanaraka azy ka nanao hoe fangamo misy zavatra ohatr' izany eto amin'ity estrady ity. Misy fotsy mangamilatsaka ty ambony loha koa ty izy ty. Raha nefa te hisaotra sady izy hoe misaotra rapasy fa vita izy teto hoe. Fantatra fa tsy mora ny nanaraka ny fampianarana io satria dia voly satana dia tsy hamelany tsiraray avy anaraka azy. Kanefa itsika tena vita nanaraka izany. Maro tamintsika no na tatia tena-tenany no naharaka. Ary nisy dia efa nanomboka hatramin'ny voalohany mihitsy nandray noty tamin'ny cahier sy ny stylo zany. Satria dia boky miafina tokoa izy io ary na mamaky azy aza be dia be tsy mahafantarako dia voalohany aloha dia miarabantsika rehetra zany izay navita nanaraka izany fampianarana izany hatramin'ny farany. Ko dia ometsika voninahitra Andriamanitra satria nivoaka am-pandresy.
manana vahiny koa tsika eto miaraka amintsika eto tsy adino koa ny miaraba ireo vahintsika tsiraray avy izay namaly ny fanasana izay nataon'ny fiangonana teto an-toerana ka mahafaly anay ny manolotra ny fankasitrahana sy fankatelemana ho antsika vahiny rehetra eto dokotera Mivady Rakotondra Tompozile raha mba eo nareo mivady azafady mba fitsangana mavesatra kely mba isaoran'ny fiangonana makasitraka dokotera Mivady amin'ny fanerentenanareo miaraka aminay eto dia misaotra tompoko misaotra indrindra tompoko manaraka izany arabantsika manokana ihany koa misy mpampianatra any amin'ny lycée koa miaraka amintsika eto izay isany nanaraka ny fampianarana ihany koa Razafinarivo tantely ary naivo miarabanao monsieur le professeur makasitraka makatelina ny fatibavanao koa miaraka aminay eto misaotra tompoko eto ihany koa ny sotenan'ny mpiasa avy eo amin'ny finance eto Miarinarivo zany namaly izany fanasana nataontsika zany koa Rasoarso Hélène Mivady miaraba anareo mivady tombosana tsara ihany misaotra tompoko eto ihany koa ny solotenan'ny fanjakana adjoint au maire Miarinarivo faharoa 2 zany sy ny vadiny Ramananjaka Soa Herimalala Rovana sotranareo mivadiko zany eto koa ny solotenan'ny mpitandro filaminana zany miaraka amintsika eto ihany koa dia Andrimatoa Rantenaina Arson sotrandrindra tompoko amin'ny famalinany antso satria dia miara-miasa tokoa ny fiangonana sy ny mpitandro filaminana satria dia rehefa mivavaka ny olona manolo tena an'Andriamanitra dia mihena ny mpangalatra mihena ny dalo zany hoe mihena ny mpangalatra sy ny dalo enjeny mpitandro filaminana zany rehefa mivavaka ny olona raha fa tsisy mpivavaka tsisy fiangonana fety dalo daholo ny ray tanàna sahirana mpitandro filaminana mandamina ny filaminana zany koa dia makasitraka makately satria indrindra tompoko eto koa ny adjoint au maire ny Antoby Est Ravolonena ary Manjato Tina Dani miarabanao madama misaotra indrindra amin'ny fanatreana ny fotoana makasitraka tompoko fa misy koa tsika vahiny na saina fianakaviana namana sy tapaka satria misy fitokanana olona sy diakona androany isy batisa koa androany ho anjenan'olo tena dia rehefa nanasa ny fianakaviantsika zanaka ray aman-dreny izay an'olo tena androany dia tonga antsika namaly zany andro zany ka ho antsika izay vahiny rehetra nahazo fanasana tonga eto androany mba hangatana hoe mba hitsangana zavady tsika miala tsy indrindra mba mpitsangana antsika ny amin'ny mpipetrahana eny izay vahiny rehetra mba mitsangana avokoa tsika aloha zany mba ahafanay miaraba antsika rehetra sady ho alaina sary tsika mba alefa amin'ny télévision ho hita eran-tany hoe reto ny vahiny tao Miarinarivo tao ko dia homariky ny fiarabanay dia hitehaka mafy izay sady fanao fahofantanana aminareo ka mba fanao fahofantanana antsika vahiny rehetra zany sady fampiaraba amin'ity androany ity fa dia mahafinaritra misaotra tompoko lahy misaotra tompoko vavy ny tompony dia hitantsika tsiraray avy misaotra indrindra tompoko mahazoterana ianareo homariky ny fiarabantsika ireo voakan'Andriamanitra rehetra mety tiriteny ty koa dia andehantsika hiteka mafy mba hoenin'izy ireo ave mafy manao hoe zany ny fiarabanantsika rehetra eran-tany eran'ny Madagasikara zay mitiavatra ty satria miainga avy aty Miarinarivo indray zany niafatra maneran-tany vita ny fampianarana apokalypsy izy io dia misy afatra miresaka ny fampianarana apokalypsy io ato amin'ny apokalypsy toko fa 7:10 apokalypsy toko fa 7:10 manomboka ny 9 sy ny 7 no vakitsika apokalypsy toko fa 7:10 ny 9 sy 7 misy lohateny eo hoe ny amin'ny anjely telo izay nitory sy ny fahasambarana izay maty ao tompo ary ny andro fijinjana 9 ary hitako fa indro nisy anjely iray koa nanidina teo voany lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra nanao tamin'ny fihamahery hoe matahorana Andriamanitra ka omeo voninahitra izy fa tonga ny andro fitsarana
ary miakofa olozy nanao ny lanitra sy ny tany sy ny ranomasina ary ny loharano. Ozy izy andiny fahenina hoe anjely ray kozy izy. Anjely voalohany izy ity zany amin'ny anjely anankitelo nanidina teo voany lanitra nanana filazantsara mandrakizay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy amin'ny firenena sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny ary ny olona rehetra. Anjely anankiray ozy izy zany nanidina teo voany lanitra nanana filazantsara. Dia ngamba antsika tsy mahita anjely eny amin'ny lanitra eny. Dia iny le anjely fa mitondra baiboly dia sady manidina izy no mitoro filazantsara. Dia mikotrokotroka ohatran'ny varatra ny feno dia maheno azy daholo ny régional miarina rivo ray manontolo eran'ny Madagasikara. Tsy mahita an'izany angamba antsika. Fa inona moa ny hevitry izany teny zany? Ny hevitry izany teny zany dia hoe anjely lanitra mitondra filazantsara eny amin'ny rahony lanitra eny. Tsy inona io fa io le radio, le télévision itoriana ny filazantsara. Dia io radio io mandeha eny amin'ny lanitra eny, eny amin'ny rahony eny tonga hatrany amin'ny faran'izay lavitra indrindra. Zao izy efa tonga eran-tany. Dia amin'ny alalan'iny onjam-peo iny zany no tonga any tokantranon'ny olona tsirairay ilay feo. Nanao tamin'ny feo mafy, feo mahery hoe. Dikany hoe le feo mahery tsy hoe misy anjely mitondra micro dia misy sono ngeza be mihitsy dia maheno daholo ny olona. Fa le feo mahery le olona mitoro filazantsara amin'ny radio miteny ohatran'izany miteny zao, tsy miteny mafy fa dia miteny moramora fa misy micro. Fa iny feo iny nefa dia tonga any tokantranon'ny olona tsirairay avy hatrany amin'ny 100 kilometra manodidina. Amin'izao fotoana zao fa misy ny fandrosoan'ny teknôlôjia fa misy ny internet. Dia mandeha amin'ny internet indray le radio dia tonga eran-tany. Afaka miheno azy zao ny olona any Amerika, Malagasy any, ny aty Eropa, ny aty faritry ny Azia, any Indonésia, any Chine, any Hong Kong, any Taiwan, aty Afrika. Maheno amin'izao fotoana zao Malagasy miheno ny radio. Dia izay ilay anjely nitoro ny filazantsara teny amin'ny lanitra, mitondra ilay tenin'Andriamanitra, mitondra ilay filazantsara. Fa ino moa filazantsara toriana io amin'ny fokom-pirenena, ny olona rehetra, ny samy hafa fiteny. Dia ny fampianarana apokalipsy koa fa misy amin'ny teny frantsay mandeha amin'ny internet efa vita, amin'ny teny anglisy mandeha amin'ny internet eno eran-tany. Teny anglisy fiteny raisana eran-tany. Raha mahita teny anglisy ianao dia tsy very ianao zay mitoerana alehanao rehetrarehetra. Dia tonga ny ampotsofon'ny tsirairay avy hoe anjely anankiray manana filazantsara mandrakizay. Dia nandeha teto amin'ny radio fi ity fampianarana boky ny apokalipsy ity, tsy mbola avondray mpandeha. Fandrona angamba zao fanotenina. Ka io filazantsara io zany na ieny ny olona na tsy ieny dia tsy maintsy lazaina, tsy maintsy ambara. Zao no lazaina azy eo amin'ny Ezekiel toko fahenina. Ezekiel toko fahatelo mantsy azafady. Ezekiel toko fahatelo. Ezekiel toko fahatelo vakitsika ny andininy voalohany ka hatramin'ny azafady toko faharoa. Ezekiel toko faharoa ny andininy voalohany ka hatramin'ny fahafolo. Ny antsonan'ny Ezekiel ho mpaminany. Ty bokin'ny Ezekiel ty dia boky apokaliptika koa izy ty, mitovy amin'ny bokin'ny Daniel sy ny apokalipsy. Ary hoy izy tamiko, zanak'olona mitsangana fa hiteny aminao aho. Ary nisy fanahy tonga tato anatiko raha niteny tamiko izy ka nampitsangana. Ary reko izay niteny tamiko. Ary hoy izy tamiko, zanak'olona, maniraka anao aho any amin'ny zanak'Israely hoeny ho amin'ireo jentilisa mpiodina izay efa niodina tamiko. Izy sy ny razany dia efa samy nanota tamiko avokoa mandraka androany. Ary any amin'ny zanaka mafiandrina sy madimpono hanerahako anao. Ary ianao hanao aminy hoe zao no lazain'i Jehovah Tompo,
ary na iaino izy na tsy iaino fa taranaka maditra izy dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminy. Ary nao ry zanak'olona aza matahotra azy, aza matahotra ny tenina dia voakasiky ny amiana sy ny tsilo azy ianao, ary na dia mainko aza ny hipetrahanao eny aza matahotra ny fiteniny, ary aza mivadim-po ny tareny fa taranaka maditra izy. Ary ho lazainao aminy ihany ny teniko na iaino izy na tsy iaino fa tena maditra. Fa ianao kosa ry zanak'olona mienozy alazaiko aminao, aza maditra tahaka zany taranaka maditra zany ianao, sakafo mivavanao ka hano zay ahafahako anao. Ary hitako fa indro nisy tanana nahinditra tamiko, ary indro nisy orona taratasy teny aminy, dia nivelariny teo anatreko izany, ary nisy soratra teo anatiny sy teo voany. Ary fitomanina sy fitradradradrana sy loza no voasoratra teo. Toko fahatelo andiny voalokatra amin'ny fahatelo farany. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, hano zay hitanao, eny hano ity orona taratasy ity, dia mandehana ka mitenena amin'ny taranak'Israely, dia nisokafako ny vavako ary nafahany ahy izany orona taratasy izany. Ary hoy izy tamiko, ry zanak'olona, vokiso ny kibonao, ary finoa ity orona taratasy omeko anao ity ny tsinainao, dia nihinanao ka mamy tao am-bavako toy ny tantely. Dia izy amantsika hoe boky apokalypsy ihany, boky apokalyptika ihany koa ty boky ny Daniel ty. Fa ity boky Ezekely ty azafady, fa ity teny ity volaza hoe hoany orona taratasy io izy dia ampidirao kibonao, fa rehefa miditra kibonao io dia nihinany Ezekely rehefa nihinana izy dia zavatra ndrany mamy tao am-bavany toy ny tantely ilay boky rehefa nohaniny. Dia jerevy koa ty boky ny apokalypsy ity fa zany koa izy ty lazaina tamin'ny Jaune indray ny mpaminany resahana tamin'izay apokalypsy toko 10. Nisy boky kely koa nomenan'ny Jaune, hoany ozy izy io boky io. Dia rehefa nohan'ny Jaune dina zavatra nitranga, apokalypsy toko 10. Ary ny fehezereko avy tany an-danitra dia niteny tamiko indray hoe mandehana, raiso ilay boky kely mivelatra eny an-tanan'ny anjely mitsangany ambony ranomasina sy ambony tany. Dia nakany amin'ny anjely ako nanao tamin'ny hoe omeo ahy iny boky kely iny. Ary hoy izy tamiko, raiso ka hano avokoa io, dia ampangidiny kibonao izy nefa ombavanao dia homamy tahaka ny tantely. Dia niraisiko ilay boky kely tena tanan'ilay boky kely tena tanan'ny anjely ka nohoaniko avokoa, ary raha mbola teo am-bavako izy dia mamy tahaka ny tantely. Kanjo nono voateriko dia nangidiny kibo. Ezekely mpaminany koa lazaina hoe io taratasy io boky io hoany, meko anao dia hoany fa homamy izy io am-bavanao. Ary rehefa nohan'ny Ezekely koa le boky dia mamy tao am-bavany fa mamy tahaka ny tantely ozy izy. Dia zao nefa ny voalaza tato hoe le Ezekely toko 12 io Ezekely mpaminany ny resahana, mitsangany ianao ozy izy fiteny aminao dia rehefa niteny amin'izay ilay fanahy tao amin'ny Ezekely mpaminany dia zao ny zavatra niteneniny. Hoy izy tamiko, Ezekely toko 12 zany tsika zao ry zanak'olona, maniraka anao any amin'ny zanak'Israely aho. Izy moa atao hoe zanak'Israely, tamin'ny andro izy dia zanak'Israely ara-baky teny, fa izy atao hoe zanak'Israely indray amin'izao fotoana zao. Voalaza amin'ny baiboly fa hoe niza natao batisa amin'ny Kristy dia tafen'ny Kristy tsy misy tsony jiosy grika na lahy na vavy na andevy na tsy andevy, fa iray ihany ianareo dia taranaky Abrahama. Ary raha taranaky Abrahama ianareo dia mpanontova. I Abrahama niteraka ny Isaka, Isaka niteraka ny Jakoba, ary Jakoba nitondra anarany Israely, niteraka ny zanany 12 lahy. Ireo no firenena nijoro Israely 12 zay nivavaka tamin'Andriamanitra, fa zay dia firenena Israely ara-baky teny. Fa teo aoriana indray ny Israely vaovao indray dia voalaza fa zay kristianina rehetrarehetra zany natao batisy na natao batemy ao amin'ny Kristy dia lasa taranaky Abrahama, fa tsisy tsony ty jiosy ty grika ty Israely sisisy, fa nizaniza amin'izao zany dia hoe zanak'Israely daholo. Ka noho izany itsika rehetrarehetra zany na katolika na protestant na fiangonana zokiny na zandriny na inona na raha-piangonana ivavahantsika,
raha vao natao batelitsika zany raha vao natao batisatsika zany eo amin'ny Kristy dia dikan'izay taranak'Israely ianao zany. Dia hoy ny avatra ny ato amin'ny Ezekely hoe mitenena amin'ny zanak'Israely tratra nyty afary tiako zany tsika. Satria ny bokin'ny Ezekely hoa dia boky apokalyptika, bokin'ny apokalypsy ihany koa. Dia zany nilazany azy hoe ry zanak'olona maniraka anao any amin'ny zanak'Israely hoe eny amin'ireo jentilisa piotona zay efa nidina tamiko. Izy sy ny razany dia samy efa nanota tamiko avokoa mandrak'androany. Ary any amin'ny zanaka mafiandrina sy madipo no nanirako anao. Ary ianao hanao aminy hoe izao no lazainy Jehovah Tompo. Ary ianao hanao aminy hoe izao no lazainy Jehovah Tompo. Dia io le vakitsika tary amin'ny apokalypsy teo le hoe misy anjely anankiray manana filazantsara mandrak'izay hotoriana amin'izay monina ambony tany sy ny fokom-pirenena sy ny samy hafa fiteny sy ny olona rehetra. Eto izy manao hoe ary ianao hanambara aminy hoe izao no lazainy Jehovah. Andininy fadimy ary na ieno izy na tsy ieno fa taranaka maditra izy dia ho fantany fa efa nisy mpaminany teo aminao. Na ieno anao na tsy ieno dia lazao aminy fa fantany fa nisy mpaminany tonga teo aminy. Zao ny sariny zany. Ity bokin'ny apokalypsy ity ity ny boky sarotro indrindra ary ity ny boky ny fahavalon'ny Satana indrindra. Dia zao tsy mampaninina ny devoly, tsy mampaninina ny dragona, tsy mampaninina ny mena rana zay lazana tao Baiboly. Raha mivavaka ny kristianina rehetrarehetra, raha manompo an'Andriamanitra ny kristianina rehetrarehetra, tsy mampaninina azy zany. Fa ny zavatra halany indrindra sady tsy zakany indrindra dia ny alalan'ny sekren'ny bokin'ny apokalypsy io. Dia ampiasainy daholo zany ny fomba rehetra, ny moyen rehetrarehetra mba ahafahan'ny olona tsy mahalala sady tsy mahalala izany afatra farany zany. Fa maninona moa io bokin'ny apokalypsy io no ataony amin'ny farany indrindra fa tsy nataony taty amin'ny Genesis na nataony taty amin'ny Matthieu sy Marka sy Luka fa any amin'ny farany indrindra. Dia izay miteny rehetrarehetra eran'izao tontolo izao no manam-pahaizana dia hoe velona amin'ny vaninandro apokalyptika atsika, velona amin'ny vaninandro farany atsika. Dia rehefa misy trangana zavatra miseho na tanànan'ny olona ray tanàna ndray may, tanàna ray tanàna ndray nirodana tratra ny horohorontany, tratra ny tondra-drano be ny tsunamity hoe tena vaninandro apokalyptika, fisehon-javatra apokalyptika zao mila zany ny olona azy. Dia ny Satana zany ampiasainy daholo ny tous les moyens tsy hainonao an'io. Dia zay nampatonga ny Ezekely mpaminany ny laza na ieno ny olona na tsy ieno izy dia tsy maintsy lazainao zany. Fa isy anjely hitondra ny afatra io eny amin'ny rahony eny hiditra ny tokantrano tsiraray avy. Fa ity izy dia taranaka maditra manamafonifono ka na ieno izy na tsy ieno tsy maintsy lazainao. Fa i boky io rehefa nohanina izy dia mamy tao am-bava tahaka ny tantely. Dia zao ny sariny zany hoe na ieno izy na tsy ieno. Ny olona mafy koa sady manidy fozy izy. Fa ampiasainy devoly zany ny moyen rehetrarehetra. Ina zavatra ataony devoly rehefa mandeha le radio dia vao tonga le hoe fampianarana apokalypsy dia mandeha le bitsika ovainy radio aza mianao zany. Na ieno izy na tsy ieno fantany fa nisy mpaminany teo, fantany fa andeha le fampianarana fa novany ny radio. Na vao andeha le radio avy ny devoly misy délestage am'le izy le fampianarana andeha ny tonga ny délestage fa raha mbola tsy mandeha le fampianarana apokalypsy tsisy délestage ao. Zany hoe ampiasainy koa zany ny jirama am'le fandehanany apokalypsy asio délestage am'izay mba tsy tonga ny potsofin'ny olona ny afatra na inona koa mitranga. Rehefa andeha le fampianarana apokalypsy tonga dia maty ny radio, ketsona ny radio tsy mety tsy aoatsy ahoana eo, kapokapohana tiako kosokosena daholo zay rehetra naninona ny ty radio ty maty. Dia sasany indray vao mahemy fotsiny hoe apokalypsy dia efa misy mpitoro filazantsara koa milaza tandremo devoly io mpaminany sandoka io aza miaino an'io fa ovainy radio. Zay hoe na ieno izy na tsy ieno nefany dia tsy maintsy ataonao iny zany, tsy maintsy lazainy zany. Dia ho
ho fatany fa nisy mpaminany ozy izy mateny Ezekela mpaminany nisy mpaminany nandalo teo dia ty koa anankiray zara ataony devoly koa mba tonga ny fon'ny olona ho mafy aratsio iny pastera Mayolina iny amrony zay fomba rehetrarehetra anala baraka azy amrony laiky isan-karazany iny dia nivadika bibilava iny dia nivadika hippopotame efa nivadika soavaly vy iny tonono dahoany zay rehetrarehetra izany pastera Mayolina iny dia manao sorona ry efa devoly be mihitsy lazao fa ao amin'ny tranony ao dia misy efitrano manokana feno labamena dia ao izy manompo any devoly dia amirony laingy ohatr' izany dia amin'izay ny olona tsy miaino intsony le filazantsara hoentin'Andriamanitra amin'io apokalypsy io fa ny olona tsy avelantsika hiaino an'io taontsika manamafy fonofony ny olona izany ny stratégie ny Satana kanefa nosy izy Jehova tamin'ny Ezekela mpaminany na iaino izy na tsy iaino dia tsy maintsy lazainao zany hoe na hanova radio zany ny olona rehefa mandeha rehefa ampianarana apokalypsy na iaino na izy délestage rehefa mandeha rehefa ampianarana apokalypsy na tsy izy dia tsy maintsy lazainao io tsy maintsy ambaranao io tsisy olona afaka ilaza hoe zay tsy nalalany zany afa zany tsony anatrehan'Andriamanitra zay tsy nafantatra an'izany tsisy olona afaka ilaza anatrehan'Andriamanitra hoe zay nge na eo ihany fa noho ny mpampianatra anay sy ny mpitondra anay tao noho ny laza hoe aza miaino an'io fa devoly dia tsy niaino izahay e ka hoany zay nitratran'izao tsisy afaka hiteny an'izany intsony fa io filazantsara mandrak'izay ozy izy hotoriana amin'ny fokom-pirenena sy ny olona sy ny hafa fiteny sy ny firenena rehetra raha mbola tany amin'ny voalohany ty nitoriana tany amin'ny 20 taona lasa tany tsy mbola nisy an'izany internet zany mandeha amin'ny radio mbola tsy azona leferan'ny Madagasikara ty fa dia teo Tananarivo tao ihany na iano azy ary teny gasy zao izy fampianarana iray manontolo efa mandeha amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy tsika tamin'ny faritry ny Miarinarivo Itasy ty sy ny régionaly Miarinarivo iray manontolo ty radio fitiny tonga hatraizy izy ty tonga hatrany Kiangarana tonga hatrany Betafo any tonga hatrany faritry Manjakandrinana ary mbola mahazo an'izy dikan'izany a tsisy olona afaka ilaza raha mbola ampian'ny radio fika hoe zay tsy nalalana zany apokalypsy zany hoe misy zany a tsisy olona afaka ilaza hoe tsisy niteny taminay na nisy nanambarana zany taminay a rehefa tonga ny andro farany tsisy afaka ilazan'izany tsony dia efa niditra tao tokantranonao io ianao no tsy namoa varavarana ianao no tsy nanokatra fa zay hoe na iaino izy na tsy iaino dia tsy maintsy lazainao io za aloha zany dia tsy miraharatsony tokoa na miaino ny olona na tsy miaino fa dia mitatataty eo fotsiny a tonotononoko amin'ny radio daholo io tantinina io tonton ndao hivavaka mandoly ha to mivavaka tokoa anao iny lasa mandoaly ahoana ary nalalan'ny pastera hoe tena zany no ataoko ato nefa radio io dia teneniko daholo na miaino ny olona na tsy miaino na izy miainao satria zay le izy na iaino izy na tsy haino dia tsy maintsy ambaranao dia zany koa ny afry le anjely eny amin'ny raonlanitra le anjely voalohany filazantsara mandrak'izay tsy maintsy hotoriana tsy maintsy ho fantatry ny olona fa tsy voatery hoe arahan'ny olona koa zany a fa maheno anao hoe nisy zany vavolombelona fa niditra tao tokantranonao zany afatry zany tsy an'ny pastera Mayolina zany tsy an'ny Ezekela mpaminany zany teny zany hoe lazao aminy na iaino izy na tsy iaino ataranaka maditra sady mafo fa tsy ambaranao zany dia le sasa moa dia 2013 ndray nararotony sy tonga dia efa tsy izy fa tsy ateraka ny 2013 mpaminany sandokako za ve reo teo président tsy nilatsaka tamin'ny 2013 dia vita ny baolina fa nalatsaka tao tamin'ny 2013 ngamba vavan'ny olona amin'izao fotoana zao aiza le Andriamanitra Mayolina no zao ny firenena e makatsy makaroa e aiza le Andriamanitra Mayolina no avelana le sinoa ny volamena eto sinoa mamaniny gava tsy haiko misy aza ny sasany laza fa hoe tsy maintsy ho tanteraka indray ny 2013 fa raha tanteraka koa dia zava-doza miatra n'ity firenena ty fa dia devoly mitondra fanjakana
dia nalefa daholo zao fanaratsiana rehetrarehetra zao naparitaka ny CD ninona rehetrarehetra dia amin'izay zany hoe tsy mitorony apokalypsy intsony fa nga ianao no naniraka za na inona opaopa atao amiko na inona fanenjena sy fanaratsiana rehetrarehetra zao mety amiko zany satria zay ny alalako fa ny mpanenjika tsy aneloko fa izany misy azy aorinao izy ka raha fa tsisy manompanompa tsony a raha fa tsisy manenjika raha tsisy mamoron-dainga tsony a zay vao mety matahotaora satria mety efaaiza indray am'izay fotoana zay mety efahanefara indray a taiza koa nisy olona mpanenjika zany a manenjika olona anankiray dia manenjika mafy be devis ty enjehanao ry olona rinako rino enjehako sady miazakazaka isy manenjika ry loha ry aiza le enjehanao io afara koa e olona misy fahendrena zany sa olona lany fahendrena tsy norme zany olona tsy normal zany fa tsisy enjehana any fara zany fa mataonao enjehana dia iza misy ianao ny aloha dia prosiko aza mijanona mihitsy nareo zalam-panenjika anareo toy izy foana mba lalako hoe mbola aiza foana toerana misy any aloha fa zao enao a midiry ianao amin'ny apokalypsy io mba mianakendry ianao manarahana io na mitoritoriana io tsy maintsy voenjika ianao na tianao na tsy tianao na tianao na tsy tianao fa na zany na jany ary a hotoriana am'izao tontolo zao hoe vavolombelona vao tonga ny farany io le filazantsara tsy maintsy fantatry ny olona rehetra za lazaiko anao mety tsy mbola nanatra baiboly ianao fa atao viainao hatramin'ny voanoka hatramin'ny farany io apokalypsy io fa vao folakao 700 baiboly io reo apokalypsy io ny hainao ataovy matanjaka zay olona miadevitra aminao amin'ny baiboly raha mavalin'ny fanontanianao apetrako amin'io raha hainao io zay no mampatonga ny devoly anakana ny olona rehetra tsy alalanyio tsy afantatra an'io fa io na eno izy ny olona na tsy eny dia tsy maintsy lazainao zany ary zay nge le voalaza atao amin'le apokalypsy toko fa 220 ato le vaky tenitsika tamin'ny péricôpe tao aona ny lazany azy apokalypsy toko fa 220 zao ny lazany azy ato ny amin'ny Jerosalema vaovao Jerosalema vaovao zao voalaza amin'ny andinin'ny fahadimy hoy ilay mipetraka eo ambony seza fiandrianana indro avozoko ny zavatra rehetra ary koa za soroaty fa mahatoky sy marina ireo teny ireo soroaty ozy izy fa mahatoky sy marina ireo teny ireo teny rehetrarehetra atao amin'ny bokyny apokalypsy ireo zany dia sady marina reo no mahatoky fa ny olona mandray nio afatra io dia azo antoka azavady ho tonga any amin'ny Jerosalema vaovao izy ary ny olona ho tonga any amin'ny Jerosalema vaovao aona ny amaritany azy satria miandry an'izany daholo ny kristianina hiditra amin'izany Jerosalema vaovao zany apokalypsy toko fa 20 vakitsika manomboka ny andinin'ny faefatra ka hatramin'ny fahenina apokalypsy toko fa 20 ny andinin'ny faefatra ka hatramin'ny fahenina ny amina matorana ny satana sy ny amin'ny fitsanganana voalohany ary ny arivo taona ary nahita seza fiandrianana maro aho ary nisy nipetraka teo amboniny ary nomena fahefana tsara izy moa zany nomena fahefana tsara zany zao raha mba fantatry Jesosy Kristy zany ary hita koa ny fanahy zay ny tapahan-doha noho ny filazana an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra fanahy zay ny tapahan-doha noho ny filazana an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra tratry ny fitsaram-bahoaka zany noho ny filazana an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra sy izay rehetra tsy nekohoka teo ny lomo bibidia na teo ny lomo sarina ary tsy nandray ny marika eo amin'ny andriny na hoe ny amin'ny tanany ary velona izy ka niarana anjaka amin'ny Kristy arivo taona fa ny sisa maty tsy mbola velona manapatapitra ny arivo taona zany ny fitsanganana voalohany sambatra sy masina zay manana anjara ny fitsanganana voalohany ireo tsy manana fahafatesana faharoa fahefana fampisorana n'Andriamanitra sy Kristy ireo ka hiara-manjaka aminy arivo taona reto ny olona hiara-manjaka amin'ny Kristy arivo taona maty no tapahan-doha noho ny filazana an' Jesosy sy ny tenin'Andriamanitra raha izay faharoa ireo zay tsy nekoka tao ny lomo bibidia na teo ny lomo sarina ary tsy nandray marika eo eny amin'ny andro na eo eny amin'ny tanany tamin'ny andron'ny apôstôly tamin'ny andron'ny Jesosy tsy mbola nisy zany bibidia sariny sy ny marika an'izany fa amin'izao andro tsika zao misy zany tsika mahay azy nisy ny 666 ny kodiny enao zany raha tsy malala ny hevitry ny zany ka mandray zany marika izany eny amin'ny andronao eny amin'ny tananao
dia zao nylazay ny apokalypsy toko fa 4 azy andin'ny fasivy ka hatramin'ny faraiky ambin'ny folo. Apokalypsy toko fa 4 ambin'ny folo andin'ny fasivy ka hatramin'ny 2 ambin'ny folo. Nisy ray koa dia anjely fahatelo nanaraka ireny ka natao amin'ny femahery hoe raha misy mekoko ny lomo bibidia sy ny sariny ka mandray ny marika eny amin'ny andriny na amin'ny tanany dia izy koa ny sotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra zay natao anatin'ny kapoky ny fahatezerana ny tsy miaroaro zavatra sady ampijaliana amin'ny afo sy olofary eo anatrehan'ny anjely masina sy eo anatrehan'ny zanak'ondry izy ary nyseriky ny fijaliany dia miakatra mandrakizay ary tsy manam-pitsarana na andro na alina zay mikoko ny lomo bibidia sy ny sariny na zay mandray ny mariky ny anarana niza zany na kely na lehibe na manan-karena na mahantra mikoko ny lomo bibidia io ka mandray zany marika izany na président république na premier ministre na ministre na député na chef de région na ben'ny tanàna na tantsaha na mécanicien na chauffeur na taxi be na pasteur na mopera na diakona na loolona na olona tsotra mandray ny marika io dia vita ny fitsarana misotro ny divay ny fahatezeran'Andriamanitra ka tsy hoe voatery hoe ianao zao mbola velona dia tsy mandray ny marika fa tsy fantatrao ianao velona zao mandray azy raha tsy fantatrao ny dikany ka raha sanatria maty ianao tsy nalala ny hevitra zany teny zany dia mety nandray zany marika zany velona ianao tsy nalala zany teny zany dia efa ao anatin'izany marika zany fa zay mahalala n'izany ihany no afaka zay na tonga ny devoly ianao ny fomba rehetrarehetra ataovy zay tsy halalan'ny olona an'io na mivavaka ary ny olona fa raha fa mivavaka ary efa tsy fantany io secret io maty tsy mahalala an'io izy maty nandray ny marika isotro divay ny fahatezeran'Andriamanitra izy ka raha hitsangana maty izy dina zavatra hitranga satria ny tanjon'ny kristiana rehetra dia ho any amin'ny Jerosalema vaovao fa izy moa ny olona hiditra amin'ny Jerosalema vaovao. Apokalypsy toko fa 20 raha sanatria ka maty le olona isy fitsarana raha sanatria ka ho vaty koa tsika tsisy malala ny andro afatesantsika misy olona tsy marary fa vao ny accident izy vodorany tômobila dia maty eo ny eo misy olona tsy marary fa poany varatra izy dia maty eo ny eo misy olona tsy marary fa nandeha sampo izy nandeha lakana dia double lakana niletika le lakana maty an-drano tapitapika fa tsy voatery hoe marary foana vao maty hoe any vo ibebo hoy ny sasany zay hoe rehefa mba akaiky ho faty iny dia mba manoatra n'le jiolata amin'ny azo fijaliana hoe batsarovy ary efa any amin'ny fanjakana ao hoe dia anao ny adalako rehetrarehetra aloha fa rehefa tonga ny ora farany ibebaka amin'izay reny le olona voadonany tômobila voadonany moto sy voatifitry ny basy reny ka misy fotoana ibebahany zany akoriny fa tonga dia ndesiro le koa dia maty inona ny zavatra vitanao zany ka zao raha tonga ny andro-kipiny masotsika tsisy malala tsika narovina andalo fitsarana itsika dia zao ny lazany baiboly anazy atao amin'ny apokalypsy fa ny Jerosalema vaovao iandrenao ihany zany raha ho tafiditra ianao raha tsy ho tafiditra ianao dia ahoana inona na tonga na ho tafiditra ao zany. Apokalypsy toko fa 20 dia 1 ka hatramin'ny 10 ary hitako fi indro nisy seza fiandranana fotsy lehibe tsy ilay mipetraka amboniny ny tany sy ny lanitra nandositra ny tavany ka tsy nisy toerany intsony ary nahitany maty aho na ny lehibe na ny kely nitsangana tao alohan'ny seza fiandranana ary novelarina ny boky ary nisy boky ray koa no velarina dia ny boky ny fiainana izany ary ny maty dia nitsaraina arak'izay zavatra voasoratra teo amin'ny boky araky ny asana io zany boky ny fiainana no velarina ka raha sendra maty zany tsika dia dikan'izay fa anatin'ny boky ny fiainana boky io ny anaranao zany ka ho velarina io boky io dia ho jerevana hoe ao ve ny anaranao sa tsy ao satria taka nireny any amin'ny fitsarana ireny antsoina ny olona tsaraina hijoro ery aloha ery zany hoe ao anatin'ny fitsarana zany ny olona anankiray ho tsaraina izy fameloko na izy ho afaka amin'ny fitsarana na izy ho voaheloko ka zao velarina amin'ny boky misy ny anaranao dia nyvakina hoe ao anatin'le boky ve ny anaranao sa tsy ao fa ho tsaraina ianao dia jereo tsara ny 10 ary ny ranomasina dia namoaka ny maty tao anatiny ary ny fahafatesana sy ny fiainatsita namoaka ny maty tao aminy dia samy nitsaraina araky ny asany izy dia hoanao moa ny eritreretinao an'izany hoe maty ao anatin'ny ranomasina zany le olona maty ao anatin'ny ranomasina no an'ny trondro tany izy no an'ny atsantsa sy ny rehetrarehetra tany dia rehefa avy eo le atsantsa nihinana azy nisy nanarato le trondro nihinana azy nisy nanarato
azon'ny olona indray le trondro sy le atsantsa maty no an'ny olona velona indray le trondro sy le atsantsa maty rehefa aveo le olona velona nihinana azy maty indray dia ahoana zany hoe ny ranomasina ny moka maty eo aminy sa nisy maty tena tsy mba lanin'ny trondro mihitsy any zany dia mbola tavelany le paty fa tsy takatry ny sainao zany fa Andriamanitra ny anao an'izany ny fiaina tsy hita mokany eo aminy na reny taolapaty nangalarin'ny olona reny zany hitsangana daholo zany reny ary mety le nangalatra azy ny angarany voalohany angamba nareo nangalatra na kendaiko nareo androany gamagaga le mpangalatra taolapaty ary naninona ary tamin'izy nangalarana tao fasana tsy nanan-kenda fa efa teoriana ty vao nanan-kendako hitsangana daholo efa reny taolapaty reny lazay zareo fa hoe anaovana menaka tareo nareo vavavimpanao menaka tareo mba dinidinio ihany fa taolapaty reny mampadio tare be ony reny dia anaovana zalazavatra tsaitsay any daholo ony zany dia zay malafo vidy anazy reny dia ny afarany zany rehefa hitsangana maty zany le taolapaty ivoaka amin'ny tarenao ao izy zany satria nanao menaka tare gakeny hoe fa iny ty mivoaka amin'ny tareko ty dia izy le olona za le taolapaty le nahosinao tamin'ny tarenao iny fa efa tonga ny andro hoe hitsangana maty dia mitsangana ty tena misy orera be eo anatin'ny trano efa nanino tamin'tinina voaka tamin'ny tareno ny taolapaty dia ina zavatra hitranga ary am'izany zao le lazany azy ato Apokalipsy 2:20 andininy 5:10 ary raha nisy tsy hita voasoratra teo anatin'ny bokin'ny fiainana dia natsipy tany amin'ny farihy hafa raha nisy tsy hita teo anatin'ny bokin'ny fiainana izy dia natsipy taiza tany amin'ny farihy hafa ahoana re no ataoko ahoana nataonao ahoana nataontsika ary mba hatonga ny anarantsika ao anatin'ny bokin'ny fiainana io ny anarantsika torevitra meko fotsiny fatary le zava-miafy nalazain'Andriamanitra sy Jesosy amin'ny apokalipsy io dia tonga ao ny anaranao raha rahanao zay voasoratra io zay ihany zay mampitonga anazy hoe filazantsara hotoriana filazantsara zany tsy maintsy en'ny olona io zany aloha mba tsy hanomezany tsinan'Andriamanitra ahoana Andriamanitra no any amin'ny fariafo ny afarako fa tsy tao anatin'ny bokin'ny fiainana ka ianao tsy nanaraka ny apokalipsiko ka mba nisy nanambaran'izany taminay tsisy niteny tamin'izay ke tsy nalao nisy en'izany tsisy afaka aminao an'izany tsontsika amin'izao fotoana zao samy nalala ny afatra momba azy io daholo ka raha tsy ao anatin'ny bokin'ny fiainana ny anaranao atsipy any amin'ny fariafo ianao ka inona ary natao mba tonga ny anaranao tafiditra anatin'ny bokin'ny fiainana le zantsika atao aloha fatary le mariky ny bibidia fa na manan-karena ianao na miliardera na faran'izay mahantra ianao na olona tonony ianao na inona saranga sy zoanananao na filoham-pirenena ianao na mpanjaka ianao na na ministra ianao na député na mpampianatra na mpiasa-mpanjakana na tantsapam-boly na piopy na dahalo na jiolay na inona toerana misy ianao e na inona foko fevinao raha mandray nio marikio ianao veloma ianao ka maty tamin'ny andraisana an'io betabe ny olona velona am'izao nge mandray nio marikio fa tsy mahalala e betabe mihitsy ny olona velona tsika am'izao fotoana zao hatramin'izay tanàna mandy mandray n'le marika fa tsy mahalala nefa zay mandray nio izy solo mitovainy fatezenan'Andriamanitra tsisy akanafaka fa zay tsy anatin'ny bokin'ny fiainana zany ny anarany hoatsipy any amin'ny fariafo satria nandray n'le marika fa ina ary natao zany mba tonga ny anarana anatin'ny bokin'ny fiainana mba tsy voatsipy any amin'ny fariafo anao dia le vaky tenitsika tamin'ny Matio tao tamin'ny Matio 5:20 tao Jesosy no miteny nanao fanoharana momba ny talenta Jesosy fa ny olona tsy malala hoe zavatra apokaliptika io resahana io Matio 5:20 ny fanjakan'ny lanitra dia tahaka ny olona zay efa handeha ho any an-tany afaka ny antso ny mpanompony dia nanolotra azy ny fananany zao ny sariny zany fanjakan'ny lanitra io izy zany dia tahaka ny olona anankiray manana arena ataontsika eto amin'ity toerana ty zany ty tanàna ty zany ny arenany ray manontolo eto espace eto misy tany eto ty terrain fanaovana tenisy misy fisangatsangananao misy fisakafoananao sy sisa eto misy arena be dia nameny reto olona reto hoe io tantaninareo ifananako fa za andeha fa rehefa aveo ho avy dia hitaky aminareo ny zavatra zay tokony ho takiko
rehefa tonga akahoana vonona venareo ny tantanazy okey vono zay fa omeo fananana be io kosa veko dia zao ary ianao ozy izy omeko talenta 5 ianao omeko talenta 2 ny ianao kosa iray arak'izay fahaizanao azy dia lasa izy nandeha azo raisiny zany hoe itsika zany omen'Andriamanitra fitahina sasany omeny bebe sasany omeny antonontonony sasany omeny kelikely arakarak'izay toerana misy atsika dia zay mampatonga azokazony olona misy olona manan-karena be misy olona antonontonony fa misy olona tena tsy mahita aza na ny hoaniny misy olona zao nyresaka tamiko mbola voamaly zaho tena zay ozy izy tena sairana be izy dia mipetraka amin'ny zanako aho ozy izy mipetraka amin'ny zanako ao trano tery dia tery le trano tsisy afa-tsy fandriana ray sy latabatra ray sezy ary efitra kely dia le fandriana ozy izy le zanako sy ny vadiny sy ny zafikely miara-matory eo daholo zareo tsisy hipetrahana mihitsy dia zaho ozy izy mipetraka ambony seza eo no matory mandra-parain'ny andro tsy mahita nanohanina fa misy olona manana fandriana be da be ohatraniny fa tsisy matory mety ny matotono mba matoritory eny angamba rehefa amin'ny alina etony koa fandriana tsisy mpatory aloha matoriana aloha fa misy olona tena manana misy olona tena mahandra kanefany ireo olona ireo izy dia nataon'Andriamanitra ho izy karazana fitahina nomena ny olona daholo zany rehetrarehetra zany fa zao le nomena 5 dia lasa izy nandeha nampitombony ny 5 tonga ny tompony ahoana le talenta nameko anao le vola nomeko anao aiza ny tombony 5 nomenao ao izy dia tia ny 5 ny averiko aminao tsara be zany ozy izy zao ny tena hitako aminao ozy izy andenin'ny 20 ary noho nanapilay nandray talenta 5 dia nitondra talenta 5 koa izy ka nanao hoe tompoko talenta 5 natondro indro nazo tompony talenta 5 ah hoy ny tompony taminy tsara zany le mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao otendraiko ho mpanapaka ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao tahaka zany koa talenta 2 nentinao nazo anakiroa ianao tsara zany mpanompo tsara sady mahatoky nahatoky tamin'ny kely ianao otendraiko ho mpanapaka amin'ny be midira amin'ny fifalian'ny tomponao zao ny sariny zany nomena talenta atsika ety ny ilazany azy talenta zany vola zany nomen'Andriamanitra vola zany ianao mba hitahina ianao satria anazy io tantaninao io fanampiasainao tamin'inona ary io vola nomen'Andriamanitra anao io misy mahay mampiasa an'izany amin'ny zavatra tsara fa misy mampiasa an'izany amin'ny zavatra ratsy misy mampiasa an'izany amonjena ny hafa fa misy mampiasa an'izany amonona ny hafa misy mampiasa an'izany hitoriana amin'ny filazantsara fa misy mampiasa an'izany hitoriana amin'ny filazana ratsy nenao nampitaonao ahoana zany menao talenta 5 tombony ohatra talenta rabaky teny zany mena talenta mpianatra firy ny mpianatra afaka CP ny fampianarana nataoko firy ny afaka BPC ny afaka bac nahazo maîtrise nahazo licence satria mena talenta na mpianatra dia nandeha koa na mpianatra zany mena talenta na mpianatra nyteny zava-maneno na aya dia zao nampianariko daholo koa ny tanora atao am-piangonana zay tsy nahay misy 5 izy eo nefa mahay misy 2 izy eo nefa mahay za tena nomen'Andriamanitra talenta mahay mihira dia ny talenta koa niderako an'izao tontolo zao taloha fa zao derako an'Andriamanitra indray izy dia lasa nanangana koralina dia nitsangana ny tokopira piray fa zao misy aniny re dia etiko izy moa ny tokopira antsika eto Miarinarivo le 20 taona iny feon'ny mpandresy eto koa misy Tins ino misy ty Tins voice eo tokoa ny afizy na dia fantatra ary dia mbola mampiasa ny talentany
manoana ny fo samy manana ny talentany daholo dia raha ampiasainao iny dia mahazo tombony ianao dia ina raha fa mahatoky amin'ny talentanao iny ianao ozy izy dia hoen'Andriamanitra satria natoky tamin'ny kely dia ataony mpanapaka be fa misy olona mana talenta mitady vola koa fa misy olona tsy mba mana talenta mitady vola mihitsy fa dia ny angataka ihany azy ny talentany sa tsy marina zany ny azy ny talenta dia ny mangataka fa misy olona tena ambiny-bola koa fa tsy mipetraha-bola koa ambiny-bola vola be miditra fa tsisy mipetraka mihitsy eo aminy na ndray azy zany ny zavatra misy fa zao raha mahatoky amin'ny kely ianao sy dia ataoko mpanapaka an'iny mpanapaka amin'ny be nisy torotenitsika zay le hoe ny anareo izy dia sao sy tatazanareo ny moka fa ny rameva ataonareo iny atelonareo dia inona moa le moka tatavana dia inona ny sariny zany dia inona le rameva atao telo moka rehefa navoaka le fanazavana ka le fanatitra sy fafolo-karena ka izy io dia zay le raha matoky amin'io kely io ianao ataoko mpanapaka an'inona ataoko mpanapaka amin'ny be ko ny kely ary tsy matoky ianao kinona ny be ho tapahanao iny dia ozy izy le olona anankiray zay aleo ihany raha nga tsy mahazo betsaka satria tena anahirana ny hitondrany ramevany raha mahazo betsaka aloha mba kelikely ihany ny azo dia amizay mba mahatoky amin'ny kely ianao zany hoe natahotra ndray zany le hoe zaza mamena vola 100 millions zany fa tsy ho vitako ny andofa folo-karena ohatrinona am'zany 10 millions na hoe zaza mamena 1 milliard zany fa ohatrinona ny ampafolonao terina am'zany 100 millions dia Andriamanitra tena mahalala mihitsy rehefa tena zanany ianao mahatoky aminy omeny talenta ianao dia arakarak'izay zakanao amin'ny talenta io no omeny ianao fa raha fantan'Andriamanitra fa hidirana ozo no tokantranonao raha fa tsy matoky sy marina ianao dia tsy men'Andriamanitra zany zavatra ngezabe zany tsika fa tena raha betsaka ny meny ianao talenta ray ny meny ianao satria nahoana raha tonga aminao tokarabaky teny mihitsy l izy fantanao soratra masina vovoaozo rehefa tsy mahatoky le olona na inona fiangonana ivavahana na inona fiangonana ivavahana dia raha mbola tian'Andriamanitra ianao tsy omen'Andriamanitra be ianao raha vao tsy hatoky amin'iny dia tsaratsara kokoa ianao tsy mahazo fitahiana be satria tsy hatoky dia aleo kely ny meny ianao raha kely ny meny ianao mahatoky ianao sa tsy mahatoky ianao nefa teneny raha mahatoky any kely ianao dia ataony mpanapaka an'inona indray dia Andriamanitra zany mahalala an'izany arakarak'izay ny talenta omeny ianao omeny telo ianao omeny 5 ianao omeny ray ianao dia ho hitany eo hoe mahatoky ve ianao sa tsy mahatoky tsika zao raha nytaniko ianao ve atoky amin'Andriamanitra nanao fanatitra arak'izay lazainy omeny talenta ianao vola talenta ataoko fotsiny hoe 100 millions ary ny talenta omeny ianao fa zao condition manao fafolo-karena ianao dia anao fanatitra ahoana anaonao sa tsy anao fa omeko an'izay dia anao ozy izy tsika dia omeny ary le izy rehefa azontsika am'izay le izy dia anao ozy izy tsika ohatra nyty ve dia hoanefany daholo ty ohatra mienjana be ty dia ina ary nytianao zany omena an'izay dia antony ampahafolo no an'i Jehova sa avela am'izao ihany ny fiainanao dia zay fiainanao ihany ny fiainanao dia Andriamanitra nefa tsy azonao fitahana an'izay hoe za ome fa anao fa fantany ianao hoe anao dia omeny fantany ianao hoe tsy anao tsy tonga aminao zany fa aza manonofo ririnina am'izany hoe za mba te hiato volamena fa raha mahazo volamena be eo araikinao aloko ny ampahafolony Andriamanitra malala tsy anao zany tsy sisy ampahafolony voalohanao volamena araikilao azonao na iray ary tsisy ao na iray ary tsisy fa raha atoky ianao dia omeny
dia izay ny sariny io fa le anany mena anankiray iny moa zavatra nataony zay ve ny tenen'le olona anankiray ny mena azy dia ina ny zavatra nataony zao ny tenen'le olona anankiray ty satria anankiray ihany koa ny mena azy tonga le nitondra an'ilay talenta anankiray rehefa teo aminy ndiny 4 Matteo 5:20 Matteo 5:20 ndiny 4 fa noho nanatona kosa ilay nandray ny talenta iray dia nilazany hoe dia nilaza hoe tompoko fantatro fa olona mila voatsiary ianao mijinja eny amin'izay tsy namafazanao manangona eny amin'izay tsy nanafahanao dia natahotra aho ka lasa nandevy talentanao tao anatin'ny tany indri lasany ianao hoeto haniny ianao tompona malaka no taminy hoe ay ry mpanompo ratsy sady malaina efa fantatrao fa za mijinja eny amin'izay tsy namafazako ary manangona eny amin'izay tsy nanafako ko tokony nampanana ny volako tany ampanana vola ianao ka raha tonga dia ho nandray nya mba nijanana ko lao amin'ny talenta dia omela manana talenta folo fa zay rehetra manana dia omena ka nambe fa zay tsy manana kosa na dia izay ananany aza dia alainao ario hoany amin'ny maizina ny velany ny mpanompotsy masoa any no isy ny fitomanina sy ny fikotroan'ifo zao nge ny sariny zany nareo raha mandovavolo karena tsy fanatitra dia izy mijinja n'izay tsy nafafiny akory manangona zay tsy nanafany akory mpery tao nareo maty atoko aza mamiditra amin'izany ozy izy Andriamanitra zany zay tokoa ne zao ozy izy zanga mamboly ety ambony tany ozy izy zanga mamafy ety ambony tany zanga manangona ety ambony tany efa fantatrao ihany zany ozy izy ko manina tsy nataonao ny aho ozy izy fa zao asory aminy zay ny ampelantanana asory aminy omeo n'izay fa manana tonga amin'ireny kely ananana ihany no alaina aminy omeo n'izay fa manany tsy tsisy arazoma io na ina vavanao ny vavana zay nao mijinja zay tsy nafafinao manangona zay tsy nanafanao ka raha tsy inona no ame an'izany raha tsy inona no ampiasainao dia zany tototo resina amin'ny ampitondra an'iny nefa ianao mijinja zay tsy nafafinao tany fotsiny za arakatsy ianao an'izany ay mariny zany aza manao arozy izy fa zao ny fahefana tsy any aminao iny talenta iny eny tsy anao fa nahy avy amiko no azahoanao an'iny fa tsy avy fahendrenao na ny fahaizanao na ny fahalalanao tsara amin'ilay mpanankarena anankiray nanao hoe vokatra be ty ny fambolena nataoko andehanao trano ngeza be ampidiriko avokoa ny vokatra rehetrarehetra dia hoy Jesosy hoe ry adala tsy votsasay ka raha nio alina ary ny alaina aminao ny fanahinao dia ao ny vokatra be anao io hoentinao any andafaka io hoy izy le hira anankiray zay io vola be anao io tsy tondranao makaiza mozole moa ny lazany azy io vola be anao tsy tondranao akany mao mozole za tsy mbola nahita olona maty ka noentina any am-pasana ny volany dia navelany tao ny fianakaviana rehetra tsisy na dia ariary azy any amin'ny banky na otrano fa dia alevina miaraka aminy na hoe ho any an-danitra ianao dia hoentinao any koa ny volanao ina no vidinao any amin'ny volanao dia aizy fantatrao aho fa nijinja n'izay tsy nafafa nanangona zay tsy nanafako maninona tsy nampiasainao fa ianao no meko anao alao aminy kely ananana io re olona tsotra kely zany efa kely io ny anananao fa mbola azo alaina aminao io rehefa tsy matoky amin'io kely io ianao dia na dia mikely anananao ary dia alany aminao fa raha matoky amin'io kely io ianao dia ataony mpanapaka n'inona ataony mpanapaka ny be ary zany be ho tapahanao zany tsy atao tany ihany zany fa trany amin'ny lanitra vaovao sy nino izy ny tany vaovao lanitra vaovao sy tany vaovao no anapahanao an'izany raha matoky hatramin'izao kely zao raha niavatra tamin'ny herinandro moa raha fitinina kely fotsiny tamin'ny sabata elany dia tsotra kely inona moa navoarokan'ny adama seva tao amin'ny sahany edena voaroka tao amin'ny sahany edena tsy natoky tamin'ilay kely ny azo rehetrarehetra tena ka dia efa azo hinanana daholo dia anankiray io ihany ny tsy hinanana
indray vao maika niazaka zany nohanina dia nandrarana azy indray dia voaroka atao misany teny dia afarana dina ny zavatra raha tadiditsika tsara ny avatra tamin'ny herinandro ny hoy izy Jesosy maty an'ireo farisesy mpanora dalàna sy jiosy ireo hoy izy zareo hoe azo atao ve misarabady dia hoy Jesosy efa voasoratra hoe nofra ihany izy ka tsy azo sarahana dia manina mosesina ny metaritasy anay mahazo misoabady mahazo misarabady ozy izy ny amafonfonareo ozy izy nampatonga an'izany ane ozy izy nampatonga mosesy an'izany fa taloto zany ny amafonfonareo ataovy ary ozy izy mosesy saravady any daholo dia manambadiny hafa rehetrarehetra andray dia takizay koa mahazo miny fafolo-karena sy fanatitra ve ny kristianina tsotra rehetrarehetra fa mibaiko dia hoe tao am-piangonana ty fanatitra sy fafolo-karena dia hoy Jesosy hoe zay ny baiko mba hampandrosoana ny asan'Andriamanitra rehetra dia aterinao io ka honao sy izy mosesy naza taminay hoe azo hohanina isaky ny telo taona azo hohanina isaky ny hery taona ka honandray zany toy Jesosy ny amafonfonareo ihany nampatonga an'izany fa iza ny hafarana zany an'Israely mihinana an'izany sozona daholo ny hafarana dia tonga koa tsika mena talenta fa io talenta io hoentinao miditra amin'ilay Jerusalema vaovao sy tany vaovao raha nampiasainao ka manana tombony ianao amen dia anjarantsika tsiraray avy fa zay ny afitry ny apokalipsy nomena talenta vaovao koa tsika talenta vaovao koa ty filazantsara ny boky ny apokalipsy ty fa tsika tsy nahenao nyty taloha raha vao nanomboka ny vavaka tsy nalala an'izany fa zay talenta vaovao avozoko ny zavatra rehetra amarana antsika azy apokalipsy toko faraika amby roapolo Jerusalema vaovao nidina avy tany an-danitra apokalipsy toko faraika amby roapolo andininy voalohany ary nahita lanitra vaovao sy tany vaovao aho fa efa lasa ny lanitra voalohany sy ny tany voalohany ary ny ranomasina dia tsy misy intsony ary nahita hafa indro ny tanàna masina dia Jerusalema vaovao nidina avy tany an-danitra tamin'Andriamanitra voahomana tahaka ny ampakarina efa miaingo iaona amin'ny vatany na rehefa feo mahery avy teo amin'ny seza fiandrianana nanao hoe ino ny tabelina kelin'Andriamanitra dia eo amin'ny olona ary izy hitoetra ao aminy ary reo olona ary Andriamanitra hitoetra ao aminy dia ho Andriamanina ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony ary tsisy fahafatesana intsony sady tsisy alahelo na fitaraina na fanantenana fa efa lasa ny zavatra taloha tsisy ranomaso tsisy fahafatesana intsony Andriamanitra eo aminy ahitan'Andriamanitra amin'izay tsika mivantana zany dia hiara-monina aminy andininy fadimy ary ilay mipetraka ambony seza fiandrana ino avozoko ny zavatra rehetra ary koa izy soroaty fa mahatoky sy marina ireo tenin'ireo hoe avozoko ny zavatra rehetra dia avozona ny zavatra rehetra zany mampatonga antsika koa zao manao fotsy sy mamy avozona ny zavatra rehetra zany akory ny tsy midika dia lokona manga koa ny ho rehetrarehetra koa fa manina nonao ty nysina veriminy manga ka efa avozona ny zavatra rehetra dia manao verini manga ndray dia any amin'ny ekibe tongotra ny lehilahy dia asina verini manga koa ny lehilahy dia tsika re olona bady avozona ny zavatra rehetra dia io tokoa tsika efa manavao azy hita amin'ny fiainanao zany dia avozo ohatr'izay koa ny toetranao fa tsy mbola toetranao masika lava tsy toetranao manao zinona ny hafa tsy toetranao manevateva ny hafa tsy toetranao mbola feno fankalana ny olona io feno valifaty feno lolo-po avozo koa le toetranao zany fanaraka amin'izay fitafianao zay amen mba hoary hitsangantsika zay mba voninana vao ny fiainantsika rehetra koa amaranantsika izany toro-tenin'Andriamanitra izany dia mba hivavaka tsika hoe za Andriamanitra mba avozo tokoa ny fiainao ataova anatin'ny boky ny fiainanao ny anarako ka raha sanatria maty aka hitsangana maty mba ao ny anarako ary olona vaovao hitanao ohatra ny lanitra manga tsy fotsy amin'izay fotoana zay keo hoe io ny lanitra fotsy manga fa tsy any ambony ihany no mahita ny fotsy manga fa nahitao tany dia mahita an'izany satria navozona ny fiainantsika tsiraray avy hivavaka tsika hisaotra amin'Andriamanitra Jehovah'Andriamanitra ray io Jerusalema vaovao no miandry anay na ny fariafy solofara zay ray amin'izay tsisy lalana ankoatran'izay nomenao talenta izay tamin'ity fiainana zanak'olombelona ity amajanak'olombelona anay dia nomenao saina izay ampitombo izany talenta nomenao anay izany
na izay koa ampitombo izany na izay andevina izany talenta izany koa dia fantatray avokoa ny vokatra avy amin'izany. Voalaza ny boky ny Apokalipsy fa filazantsara ho toriana amin'ny mandrakizay ty filazantsara ty na iaino ny olona na tsy iaino fa raha sanatrika tonga ny andro afatesanay koa dia manateny izay fa nampiasa ilay talenta izay tompoka dia ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranay ka dia hiara-manjaka amin'ny Kristy mandrakizay amin'ny Jerosalema vaovao ny fiainanay. Amen. Fa ny boky ny Apokalipsy kosa nefa dia milaza fa raha sanatrika tsy hita voasoratra anatin'ny boky ny fiainana ny anaranay dia tsy mpiany amin'ny fariafy solofara izahay ka ho very mandrakizay. Amin'izao andro havelomanay izao tompo no ahafahanay manomana ny anaranay ho tonga anatin'izany boky ny fiainana izany raha handalo fitsanana izay. Koa dia ampatsahivy amin'ny alalan'ny fananao masina isan'andro isan'andro ary zay raha mivavaka mba ho ataonay tonombavaka izany hoe raha mandalo fitsarana ny anaranay tompo dia mba sorato anatin'ny boky ny fiainana ny anaranay. Fa ampiasa ny talenta izay omenao anay tokoa izay ka raha folo nomenao anay dia hitondra folo tombony izahay. Raha 5 nomenao anay dia hitondra 5 avoko aveny koa izahay. Raha 2 dia hitondra 2 aveny izahay. Fa raha ray moa nomenao anay tompo dia tsy hanao tahaka an'ilay zalahy iny izay ka hoe ninana izay tsy nambolenana, jinja izay tsy nafafina, manangona izay vokatra tsy ananany akory, tsy hanao izany izay fa na ray aza dia ho ampiasainay koa izany talenta izany. Fa raha na dia nikely anananay izay dia ho alanao aminay. Tsy ho efanay nefa izany tompo raha tsy nierin'Andriamanitra no miasa aminay mifafinoana. Raha tsy nierinao Jesosy no miasa aminay mifafinoana dia oka ny fananao masina ary manome fandresena sy taritalana anay ka mba hahafahanay mampiasa ny talentanay izany hidiranay amin'ilay Jerosalema vaovao. Ary raha tonga ny fotoana ka tsy maintsy hikipy ny masonay ka hitsangana maty izay ka ho velarina ny boky ka ho tsaraina ny maty arak'izay voasoratra anatin'ny boky dia ho hita ao anatin'ny boky ny fiainana ny anaranay. Anao ary Jehovah ny tera sy ny haja ny voninahitra arak'izay ny anaran'i Jesosy sy nangatana izany vavaka izany. Amen.